Miena ny isan'ny omby mamatsy ny tsena manerana ny nosy amin'izao, hoy ny ministry ny fiompiana Rivo Rakotovao. Tsy ampy intsony ny tolotra ho an'ireo tsena ka mampidangana ny vidin'ny hen'omby amin'izao. Maro ny omby vavy sy ny zanak'omby vonoina, anefa dia voararany lalàna izany. Andray fepetra sy ny sazy ny avy eo anivo ny ministera ny fiompiana ho an'ireo mpandika lalàna. Fampatsivana an'ireo lalàna mife maro samihafa ny resaka indrindra fivezivezen'ny omby sy ny famonoana ny omby satria tsapa fa midina be zany ny isan'ny omby eto amintsika satria tombo ny filana. Zany mahatonga ny fijery azy mahatonga ny olona mamono omby vavy zao fotoana zao sy zanak'omby zay voararany lalàna. Natsona eo zany reo doko raha tsamakaka maro samihafa zay mpikerakera zany mpitandro ny filaminana, reo any amin'ny abattoir, ny région, district, ny commune, ny ireo délégué administratif maro reo mba hiaraka andinika ahoana kay tsy manino zany fepetra zany no tsy voaja intsony. Inona ny antony? So de fa lany andro ve le fomba anaovana azy sa goragora ny mampianatra an'ilay lalàna ka mety mahatonga an'ilay amin'izao fotoana zao ho tonga amin'izany sehatra zany tsika. Ny fanaraha-maso ny abattoir ny tokony hamafisina, indrindra ihany koa ireo omby miditra any an-drenivohitra izay tsy ampy fanaraha-maso. Ao anatin'ireny no tena ahitana omby vavy sy ny zanak'omby vonoina. Efa mandeha ny fitadiavam-baolana sy ny fametrahana ny fepetra rehetra izay tokony ho raisina ataony eo anivo ny ministera ny fiompiana amin'izao fotoana izao.